Izay ny eo amin'ny taranja baolina lavalava fa ivadika eo amin'ny taranja basketball antsika tao riny ny fitokanana ilay kianja vaovao ho an'ny tanora tetsy amin'ny 67 hektara dia nandray faninanana avy hatrany izany kianja izany tamin'ny ity farany herinandro ity. Noromban'ny ekipan'ny DAZ vao 67 hektara avaratra Atsinanana ny amboara tamin'ny fifaninanana nampitondraina ny anarana hoe basket ray izay noentina nisantatra ny kianja firaisan-kina etsy 67 hektara avaratra andrefana secteur 1 taoriny ny tokanana tamin'ny fomba fosialy ity fotodrafitrasa ity ny zoma herin'ny lasa teo. Tamin'ny 17 no 20 moa no nadresen'izy ireo ny ekipa nambomanarina tamin'ity famaranana ity. Mariana fa niady tanteraka ny lalao satria tany amin'ny fanalavam-potoana fahatelo vao afaka ny DAZ. Ny ekipan'ny BBS Ambomanarina kosa no nitolorana ny amboaran'ny fair play. Akoatra ity fifananana sokajy Open zazalahy ity moa dia nisy match de gala telo noentina nanafana ity fotoam-pisantarana ity. Ho an'ny sokajy zazalahy latsaky ny 12 taona aloha dia resiny Dream Team ny ekipan'ny Sepa. Teo amin'ny veteran vehivavy dia nanjaka ny tompo-tanàna zany hoe ny 6-7 hoanina nandesy ny ekipan'ny CAB. Ho an'ny lalao fitsapana ho an'ny ekipa pirenena zazavavy latsaky ny 12 taona kosa dia nampiseho ny fahaizany ny ekipa pirenena nanoloana ny ekipan'ny Mbitwol. Azo lazaina ho fahombiazana araka izany ity fifaninanana noentina nisantarana ny filalaovana teo amin'ny kianja firaisan-kina 67 hektara ity.